masonao Andriamanitra hatramin'izao indrindra ianao ry Andriamanitra mandrakizay ianao no any Andriamanitra ry ianao no namorina eto raha tonga amin'izao fahazotoana mihaino teninao izao zay dia tsy nohony maha-olombelona manam-piniavana anay fa noho ianao izay miasa ty anatinay amin'ny herin'ny fanahinao fa ka ahafahanay mamonjy ty fotoana ty tian'ny fanahy masina izay mamboly fitiavana ny teninao ty anatinay masotoanay mihaino izao teny izao sotranao koa zay fa na ty Andriamanitra avy indrindra zay ianao ka na dia manana saina lamina tokoa zahay olombelona dia tsy takatry ny sainay ianao satria lehibe loatra ianao ary izany indrindra no isaorana ianao satria tsy ny na dia lalintsaino zahay nefa tsy natakatra momba anao dia tsy miafina aminay anao fa nampiharihary aminay ny momba anao ka nanambarantena tamin'ny zanakao amin'ny alalan'ny teninao no mahatonga amin'izany hito aminay ankehitriny isaoranao indrindra fa tsy diso mijaranao ty fiangonana ity ka tampamelana nefa izay ny fahotana vitanay rehetra teo anatrehanao miharihary amin'andrehanao koa ny fahotanay ny ao am-ponay lalina tsy miloaka ny ratsy rehetra ty anatinay finanay aminao zany ary angatahinay ny fanadin'ny fanahinao ny asan'ny fanahinao no aoka hanadionay amin'ny sain-dratsy amin'ny filany ratsy rehetra zay afafin'ny ty voly aty anatin'ny fonay indrindra koa mahaolanay dia ianao fanahy masina angatahinay hanadionay amin'izany itahio reto kristianina toreto retombo Andriamanitra arainay fa miandrandranao izy ireo zavatra maro isan-karazany ny fiaina dia manatenanao fa indrindra zay tanaonanao ianomezanao azo atsararay amin'ny finoana fa Andriamanitra mpamela heloka ianao Andriamanitra mitantana ny tsararay avy Andriamanitra mpamindra ny anaran'i Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ny lahatia dia ny Luka 10 filazantsara araka ny Luka 10 andiny fahavitofiny folo ka hatramin'ny faharoapolo ihany. Luka 10 andiny fahavitofiny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Mivavaka izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fitopololahy niverina tamin'ny fivaliana ka nanao hoe tompo na demidemonia aza dia manaiky anay no mianaranao fa io Jesosy taminy zao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra indro efa nomeko fahefana hanitsaka minarana sy maina sy handresy ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo ka tsisy ampaneno anareo akory kanefa azafaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra anaranareo ray masona manamasina ny fahamarinana teninao ny fahamarinana amen. Ry fiangonana malala aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ity teny tia raha lazaina fehizanteny anankiray dia hoe ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa faly ny mpianatra satria navoaka teny io nataon'i Jesosy. Ny fifalian'ny mpianatra zany io fifalian'ny mpianatra io somary tarin'i Jesosy hoe azafary raha navoaka teny fa mifalia fa olon'anitra io zany resaka Jesosy eto ka izay fomba fiheveran'izay sotomin'i Jesosy hitatra bebe koa. Inona moa zavatra nisy raha mamaky ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha-19 sika dia mahita eo fa ny rahan'i Jesosy ny mpianatra. Ty aloha zavatra anankiray tiako resahana voalohany. Jesosy fidy mpianatra 12 hirahany rehefa miakatra any an-danitra izy. Ireo mpianatra reo dia nofany nandritra ny telo taona ny rahan'ireo tany iarahan'i Jesosy tany. Misy karazana olona ihany manao tsy ilaina zany mianatra teolojia zany fa ny 12 dia tena nampianaran'i Jesosy. Ny mampiavaka azy fotsiny angambany hoe
zaho mety ray aman-dreny tera Fabien, ray aman-dreny Rafalimanana Jean-de-Dieu sy ny pastora eo amin'izao tamin'ny nampianatra teolojia fa ny andrzareo dia tena Jesosy no nampianatra azy. Io iava mama volahavana koa tsy mba ohatr'izany ny anarana. Zaho mbola nampianarin'ny ray aman-dreny koa ohatra hoe Ralahy Vao François zany pastora no nampianatra teolojia. Mama volahavana Germaine dia zao Jesosy mihitsy ny azo nampianatra azy tany an-danitra. Ny azy zany mbola azo tovina hoe io no mba ny anaran'ny pastora teolojia teto, fa ny mama volahavana tsy mba hitan'ny masony mba nampianarana teolojia sy ny solaitra be ny anaran'ny teolojia. Ka ny apôstôly tena nianatra. Ilazana tsia zany rehetra zany fa ilaina ny mianatra teolojia ahafahana manao miasa petraky ny tompo amintsika izay tsy nitsinavina. Ka rehefa nianatra reo dia rehefa mahavita fianarana kely dia rehefa Jesosy manao stage zay hoe mba mandehana koa rehefa tsy eo dia mba lasa ianao ampianarana sahady zany ny miasa tsy eo Jesosy tsy hita maso hoe mandehana ianareo fetopolonay ary mba mandeha tory filazantsara dia mamoa dia mia manasitrana marasitry dia lasa zareo. Dia inona ny zavatra nisy manao tatitra amin'izay izy velona ihany na dia mia aza dia manaiky anay no ny anaranao io teny ataonay Jesosy. Fa zany mianatra na voaka-demonia. Misy dingana anankiroa zany tiantsika tianao resarintsika anankiray dia hoe mianatra teolojia, ny mpianatra manao stage, ny mpianatra mianatra sahady mizaka tena, mianatra sahady ny hiaina n'ilay fotoana hiakaran'i Jesosy any an-danitra ka tsy ho hitany maso intsony Jesosy. Misy fotoana na tsy mpianatra eo Jesosy dia irahana ny misy olona mitondra olona marary avy any dia hoe itia ty zanako ty marary ohatr' zao dia mety fotoa mpianatra ao dia tsy sitrany mihitsy. Dia inona no raha mba misy zavatra hainao dia atao hainao hoe dia noentin'ny sambo teny ambony rano mpianatra natokatokany onja teny tsy tao Jesosy. Nahitan'i Jesosy zay vao natony aminay tafio-drevitra. Toa zatra n'le miankina amin'i Jesosy hita maso ao mpiana rehefa tsy eo Jesosy dia sahala amin'ilay hoe miantso vonjeo ny sisa azo ny zareo atao. Tsy fantatra hoe miantso vonjeo makazy. Fa eto izy zany dia izao midimy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ampianaran'i Jesosy sahady. Ampianaran'i Jesosy sahady fa nianarana na dia tsy hita maso io aza Jesosy dia izao. Nianarana dia mahavonjy izay rehetra manonona azy. Io no nampianaran'i Jesosy azy tamin'ilay stage kely. Anay mianatra kely taminay amin'ny séminaire dia mpanaovana stage. Ampianarana mitarika komity anisan'ny zavatra anankiray mba manahirana anay pastora fony mbola pastora tovolahy zao hoe fantitra fa mahazohazo tao. Anisan'ny zavatra nanahirana anay hoe hitarika komity. Iresaka amin'olo TV an'olo tarika komity zany manahirana anay na ampianarana anay sahady. Fa amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy amin'ny mahaolo. Tsy amin'ny mahaolo zazakely ianao hoe zazakely dia ohatrehany olona fotsiolo dia samizay fa amin'ny anaran'i Jesosy no hiatrehany olona ndraiky ampianarana sahady zay tamin'ny tahaka ny mpianatra koa. Ka ny anaran'i Jesosy io zava-dehibe na voalina demonia tamin'izay fotoana izay ka dia faly ny mpianatra. Io no tontolo eo aloha hipetrahany zao pepopa anjara sy izao ny fanaovan'ny Jesosy ny mpianatra sy ny fanaovan'ny stage ary ny fanaovan'ny tatitra miverina avy any izy no fito amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo hoe miaiky anay noho ny anaranao Jesosy ny demonia. Ny anankiray faharoa tianao resanina ao anatin'izay dia izao a resaka menarana izy Jesosy eto. Raha miteny mianatra na voaka-demonia zay dia resaka menarana Jesosy. Io no van'ny Jesosy mampahatsiary ny Genesis toko fahatelo ny fahana voalohan'olombelona ilay hoe ny demonia ny menarana dia fetsy no biby rehetra
devoly ao amin'ny ao amin'ny Genesis ary dia koa pahatsahivin' Jesosy tsy hafa eo resena renofo ilay namitaka tao edena zay ngamba no tianao resahana eo izao nefa ho Jesosy ity menarana ity lay ity demonia ity dia zao hitako ny filatsana avy any an-danitra lay teny hoe milaza leo hoe milatsa lay teny lazany Jesosy azy hoe milatsa dia ilazana ny maha resy azy ilazana ny maha mieky azy na zeran'Andriamanitra ety an-tany izy zany hoe raha nilatsaka avy any an-danitra izy ny ety an-tany maniry hiakatra any an-danitra satria nahoana any no akaikin'Andriamanitra ao adapan'Andriamanitra ka antsika moa zany atao hoe lapan'Andriamanitra tsy zany ny soa fara-panaperana ny ao amin'ny lapan'Andriamanitra angamba ny mety maniry hiantsika hoe mba ho tafiditra ao amin'ny Elize ndra iaroany rehetra mba mitsidika ny Elize tsantatra mety mba misy mananofinofiny zany na mba hiditra iny iavoloha mba hitsidika lapan'ny filoham-pirenena sy ny sisa zay everiny olona hoe io zany no everina mety hoe trano soa farantsara raha satria io ny filoham-pirenena fa everiko rehefa misy trano tsara lavitra amin'ireo satria mimpanefoefitsy dia voatery ny filoham-pirenena ka amin'ny mahaolona atsika indrindra amin'ny mahampinoatsika dia hoesika hoe zany any an-danitra izany soa fara fanaperana izany no iriny fontsika rehetra kanefa dia izao ny satana dia natao hoana na zera avy any na etry ety ambony tany ny fidinany avy any zany dia ilazana fa fanambaniana azy sahady filatsahany ambany ny fanandratana atsika hiakatra any kosa dia izao ilazana ny fitiavan'Andriamanitra atsika ilazana ny fikohanitsika mikohatra ny satana izao any na dia nidina avy any an-danitra io devoly io zera dia izao tahaka ny varitra ny vidinany hoe mahery no ny olona io mahery no ny olombelona tsy tohany olombelona asa tsy mantatro ny olona fa misy olona tena milalao devoly io tantara rehefa tonga kristiana tantaran'io devoly io misy rangahy anankiray tena ny tantara izy zao zisy lalao milalao amin'io grasy akondro alainy le ataony amin'ny vavany dia miantsy varatra izy dia tetehiny le varatra le akondro amin'le vavany tapahany tsikelikely ohatraohatra hery maizina ny asan'ny devoly mahery ny asan'ny devoly mahery ny olona anefa fa ny anaran'i Jesosy kosa dia izao tsy tohany tsy resiny dia io no mahafaly mpianatra eto zany satana mahery namitaka ny Adama sy Eva zany izany devoly nakafanahy an'i Jesosy zany kanefa tsy naharesy an'i Jesosy izany devoly nandripaka olona manakana ny olona tsy anatina an'Andriamanitra resy ny mpianatra no ny anaran'i Jesosy dia faly mpianatra reto izao anefa tsara fi tsara itsika ho soratra masina dia tsy mitolona amin'iny amin'ny nofo amandrafa amin'ny fanaheny amin'ny revitra devoly eo ka dia izao ny herin'Andriamanitra maharesentsika azy raha mamaky ny filazantsarany manokana isika raha lazaina hoe nidina eto amintsika ny devoly nidina eto amintsika ny devoly na zerin'Andriamanitra ety an-tany ny devoly eto izy zany dia araka ny lioka dia izao ny fomba andresena azy dia tsy ny hery mahaolona fa raha nanomboka ny asany Jesosy dia izao lazany lioka azy hoe lioka toko fahefatra fanahy Jehova tompo no atoano aniraka tonga teny soamahafalo any malahelo zany hoe ny asany fanahy no nanaovan'i Jesosy ny asany rehetra ary dia lazainy soratra masina amin'izay fa ny fanahin'Andriamanitra no amoahan'i Jesosy ny demonia ny amoahana demonia zany dia izao amin'ny herin'ny fanahy
anaran'i Jesosy roahina amin'ny anaran'i Jesosy to anarana tsinontsinona anie zany anaran'i Jesosy zany anarana lelahina amin'Jiosy izy io dia hoe anarana jiolahy to anankiray nanomboana tamin'ny hazo fijaliana tany Jerosalema zany Jesosy zany ve no amoahina demonia fahadalàna ho an'izay very ny soratra masina fahadalàna ho an'izay very fa amintsika piny kosa dia izao ny anaran'i Jesosy no famonjenantsika ka dia io natao io ka hoe ny fanahin'Andriamanitra amoahina demonia helin'Andriamanitra amoahina demonia dia raha mamaky ny boky ny liopetsika indrindra ao amin'ny asan'ny apôstôly nandray ny fanahy masina ny mpianatra dia lasa amin'izay toro'ny filazantsara resy lavitra izay rehetra mihaino azy ny hainy mpianatra ary izay rehetra dia miana voaka koa dia miana avokoa dia ozy ny ilioka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahefatra hoe tsy misy anarana ambany masoandro mba azahoan'ny olona famonjena afa-tsy ny anarany ny anaran'i Jesosy io raha vakitsika manomboka ery amin'ny asan'ny apôstôly toko fahefatra manomboka amin'ny andininy fahavalo na ny alokalokany eo tsy misy anarana azahoana fahamonjena ambany masoandro ka dia zava-dehibe io ny farana dia izao faly ny mpianatra avoaka demonia zay manaiky anay ilay mitondra ny fahafatesana hoe to'izao to'izao manaiky anay ilay nampisaraka ny zanak'olombelona tamin'Andriamanitra manaiky anay ilay mahery izahay noho ninona noho ny anaran'i Jesosy dia ozy Jesosy manitaka ny sain'izy ireo hoe aza dia mifaly ihany raha ohatra hoe nandresy fahavalo fotsiny raha nijanona eo ny fifaliananao dia izao fifaliana tsy felo zany tokony ihany manko ny mpianatra raha hifaly nandresy fahavalo itinona mitaka ny razabenay itinona ndavo anay nalatsaka anay tamin'ny fahotana itinona napiditra anay amin'ny fasana napiditra amin'ny fasana ny razabenay sy zahay mandrakatetra angamba mba faly ihany raha nandresy satria efa mitondra takaitra ny taranak'olombelona no ny asany devoly angamba mba faly ihany raha mahavoaka demonia ny mpianatra tokony fa ozy Jesosy hoe tokony mifaly ihany ianareo fa saingy izao ny tena zava-dehibe koa azo adino hoe mifalia raha mahavoaka demonia ianareo dia mifalia fa pon'ny lanitra ianareo na dia eto an-tany azy pon'ny lanitra io no zava-dehibe amin'izao ten'Andriamanitra izao resahan'i Jesosy amintsika ny amin'ny fifaliana mahakasika indrindra ny amin'ny famoahana demonia atao mpianatra aza mijanona ny faly amin'izao tany zao hoe dia misaotra Jesosy faly aho fa dia nahazo amin'izao taminao faly aho Jesosy fa dia nahazo amin'izao taminao aza mijanona faly amin'izay indraindray manko ny olona dia hoe any Madagasikara moa tena misy azy manao raha-pifaliana ny olona satria namoana nahazo fahasalamana azo raha-pifaliana ny olona satria namoana vita baptise atao confirmation vita ny mariage sa tsy zay dia ozy Jesosy hoe aza mba mifaly fotsiny ihany amin'ny hoe vita baptise fotsiny ianao fa mifalia fa pon'ny lanitra ianao aza mifaly fotsiny ihany hoe nahazo fahasalamana ianao noho ny anaran'i Jesosy fa izao mifalia fa zanak'Andriamanitra ianao tokony mifaly amin'izany tsika ary tokony fier manana inona zany azo atao hoe nationalité ve zany zany tsy mba ilana carte de séjour hoe isan'andro raha dia isan-taona ianao manao demande na sa tsy zay le izy fa manam-pinoana ianao mitoetra ao Jesosy ianao dia izao mandrak'izay ianao dia manana séjour ao amin'ny lanitra olony lanitra mandrak'izay ianao dia eo ny fifaliana lehibe antsika zanak'Andriamanitra manana finoana dia pon'ny lanitra mandrak'izay voninahitra ianao n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay azy hatramin'ny talohanindrindra aritra mandrak'izay amen raisiny fitahina fasoavin'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray afiraisana sy ny